Ange et Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. Vous présente Ni vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni vava. Eritaonao eo mialohan'ny fahataperan'ny fempitom-pitantanan'ny Floandro Rajoelina vao hivoaka ny PEM na ny plan émergence Madagascar. Ity drafi-pampandrosoana ity izay nandrasana hatramin'ny nahalany filoham-pirenena azy. Mahery ny 3 arivo tamin'ireo mpianatra manerana Madagasikara no tsy tafiditra amin'ireo lisitra misitraka vatsim-pianarana. Anton'izany ny tsy fahatombanana amin'ny fandrindrana ireo asa mikasika ny lisitra. Afaka roa herinandro eo no hivoaka ireo vatsim-pianarana raha nambaran'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tondra fanazavana mikasika ny raharaha volamena mahavoatontonona azy. Androany ny ministry ny rano, fidiovana sy ny fanadiovana vidin'ny avy vokatra. Tsy misy idirana ireny raharaha ireny ary azo atao tsara ho izy ny manenjika sy mitory ireny olona manelitsao sy manakorotana ny saim-bahoaka ireny. Tonga teto Madagasikara androany ny Papa Théodore II avy amin'ny fiangonana orthodoxe. Nandritra ny lamesa lehibe nitariny tetsy amin'ny katedrala de Rirka no niantsony ny mpino sy ny vahoaka rehetra ifanampy amin'izao fahasahiranana mahazo ny firenena izao. Ary farany any Royaume-Uni, arahi-maso akaiky ankehitriny ny toe-pahasalaman'ny mpanjaka vavy Elisabeth faharoa raha ny fanambarana nataon'ireo mpitsabo azy ireo androany. Niazo ny lapany Balmoral ny Écosse misy ny mpanjaka vavy androany, ny zanalahy ny Prince Charles Mbady ary ireo zafiny. Ny andindindreo avy hatrany. Klasy tompokivavy miarahaba antsika rehetra tonga sy indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia eritaona eo mialohan'ny fahataperan'ny fempitom-pitantanan'ny Floandro Rajoelina vao hivoaka ny PEM na ny plan émergence Madagascar. Ity drafi-pampandrosoana ity izay nandrasana hatramin'ny nahalany filoham-pirenena azy amin'ny faha 20 sy 20 ary faha 30 volana oktobra ho avy izao no atolotra ity drafi-pampandrosoana ity fanadihadiana entiny fity no koloina. Ny taona 2024 no nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa efa vonona ny drafi-pampandrosoana ny Madagascar, ny PEM na ny plan émergence Madagascar. Ity drafitra ity izay hitondrana ny firenena ao anatin'ny fotoam-piasany. Niandry ny fampahafantarana azy tamin'ny fomba ofisialy ny rehetra. Ankehitriny, eritaona tsy hifaranan'ny fempitom-piasany vao hivoaka io drafi-pampandrosoana io araka ny nambarany mpitondra teny ny fiadinan'ny Repoblika androany teny amin'ny lampam-panjakana ny Avloa. Ny PEM izay ho ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny volana oktobra ho avy izao. Noho izany dia ho atolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 20 ny 20 ary ny 30 ny volana oktobra ho avy izao ny plan d'émergence Madagascar na ny planina entina mampandrosan'ny Madagascar izay atao amin'ny CCI Ivato. Amin'ny alalan'ny politika mpitantanana toy ny PEM no ahafahan'ireo mpamatsy vola toy ny vondrona Europeanina, ny banky iraisam-pirenena sy ny sisa mijery ny fomba fiasa sy ny endrika ao anampiana ny firenena iray. Ankoatra izay, zava-dehibe eo an'ireo mpandraharaha ara-toe-karena ihany koa ny fisian'ny politika mpitantanana mazava ahafahana izy ireo mamaritra ny asa iseharany ifanaraka amin'izany. Aty amin'ny ampampitona faran'ny mpitondra nefa vao hivoaka amin'ny fomba ofisialy izany, fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao manoloana io ny hoe
Isy fiatraikany amin'ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara sy ny fahatokisan'ireo mpamatsy vola ve ity fahatarana fivoahan'ny POM ity. Iarahany rehetra malala fa mbola ireo mpamatsy vola vahiny aloha hatreto no miantoka ny fampiroboroboana ara-toe-karenany Madagasikara. Andrasana araka izany izay fiovana iseho eto amin'ny firenena aorian'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny plan émergence Madagasikara. Famahery ny 3 arivo tamin'ireo mpianatra manerana ny Madagasikara no tsy tafiditra amin'ireo lisitra misitraka ny vatsim-pianarana. Anton'izany ny tsy fahatombanana amin'ny fandrindrana ireo asa mikasika ny lisitra afaka 2 herinandro eo no ivoaka ireo vatsim-pianarana raha nambaran'ny fiadidinan'ny Repoblika Fity Nokoloina. Ivoaka amin'ny tapaky ny volana septambra ho avy izao ny vatsim-pianarana ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo raha efa taratelo volana izay manoloana ny fiverimberen'ny olana matetika mbola tsy mazavatra eto ny paikady ny ministeran'ny fampianarana ambony raha na diadina mikasika ireo olana ireo. Indraindray mety misy tsy fahatombanana ho an'ny sasany dia somary tara ny fahatongavan'izay lista zay fahafenon'le lista dia izay no mahatara indraindray mampisan'le retardataire. Dia ny mpianatra malagasy angambany mbola tsy voamana amin'izay fa araka ny izay moa zany mivory foana ao anatin'izy io andaminana n'izy io ary karakarana hoe ahoana ny tena tsy ampisotsony tsy verimberenan'ny olana. Ny identifiant izay ampiasaina ao anatin'ny numerika dia hitantsika angambany fa indraindray numéro téléphone no ampiasaina ary indraindray numéro téléphone anankiray ho ana mpianatra 5 dia hainareo ihany zany numerika zany anankiray tokony anankiray ao anatiny dia izay mahatonga an'le isian'le fitakina amin'ny retardataire foana. Misy ireo lesika manoloana ny fikirakirana ireo lisitry ny mpianatra izay mitarika ny olana amin'ny famatsiana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra. Dia misy ny fandrindrana tokony alamina amin'izany fanovana izany ministera sy sehatra maro no voakasika ka ilaina no fandrindrana ny fizarana ny asa. Hoe eo amin'ny 3,72% eo na telo faingo 2,800 eo ny ankizy izay latsaka tao anatin'ny lisitra. Ankilany, nandritra ny valandresaka izay natao tamin'ny mpanao gazety ankoho no nilazana mahakasika ny raharahan'ny kongo izay tsy fantatra mazavatra eto ireo tompona ndraikitry ny fitovirana tapabolana aty aoriana raha ny hita. Omaly, nofoanana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny didim-panjakana izay manendry ny lehibe ny distrikty ny Kongo. Andanin'izay ny fanafoanana izay nanendry ny talem-paritry ny filaminam-bahoaka tao vadivavy sy fitovonany. Izany amin'iny fa nitondra fanazavana mikasika ny raravolamena mahavoatontonona azy androany ny ministry ny rano fidiovana sy ny fanadiovana fidiny avoravokatra. Tsy misy idirany ireny rara ireny ary azo atao tsara hoy izy ny manenjika sy mitory ireny olona manelitsao sy manakorotana ny saim-bahoaka ireny. Fanadihadiana entiny Nela Ranefson. Taoriny Rizabisy afikasana anondrana antsokosoko volamena milanja 17 kilao teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay navoatontona ny ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana ankehitriny fidiny avoravokatra nitondra fanazavana makasika izany sy ny tenandre fa nanontaniany ny mpanao gazety androany. Dia ambarako apahabe maso fa tsy misy nidirako ary tsy fantatro ny makasika an'izany volamena naondrana antsokosoko zany ka anambarana fa zany tokony zany volamena izany. Eo anatrehan'izay zany dia zaraiko roa ny faneho-kevitrako. Misy fitenenantsika malagasy moa manao hoe tsy misy lehibe ohatran'ny vatolampy fa rehefa tsy miteny dia anaovana vorona maloto. Ary misy ny fotoana anginana, misy ny fotoana hitenena. Efa maro sesilany ny fanasoketana, fanosorapotaka, fanenjehana atao ny tenako. Ary amin'ny maolo-panjakana dia ny faniriana tsy hamaly ireny fanenjehana tsy maro pototra ireny. Fa amin'izao fotoan'izao kosa dia hita hoe efa mihoatra, efa tafahoatra. Nambarany ihany koa fa misy misandoka manao compte fake milaza fa ananao fanamarana tamin'ny anarany miresaka fivarotana volamena. Azo atao tsara hoy ny ministra ny manenjika sy mitory ireny olona ireny izay manelitsao sy manakorotana ny saim-bahoaka. Efa mipetraka eto Madagasikara ny rafitra rehetra mahakasika ny raharaha fanadihadiana sy famitorana. Koa aoka ireny rafitra ireny no anadiady sy amoaka ny marina sy anatanteraka izany. Ary raha ilaina ny hoe misy ny fitoriana na fitaraina mahakasika izany ka ataoko hoe
mety antanina iantso izy ireo dia volona ny tena mitondra fanazavana amin'izany ny azoko ambara fotsiny dia hoe izay raha volamena rehetra ny fanesisesy teo nentina nanomona ny anarako dia tsy misy idirako fa ny zavatra tsikaritra dia izao ny famoahana vaovao tsy maripotra tahaka ireny eo ny famitehana ny olona anankiray izay tiana hosombana ny fiainany sy ny ankonany sy izy manontoro fa taratra ihany koa ao anatin'ny fandotoana sy fanenjehana ny fitondram-panjakana izy hatreto mbola andrasana ny toy ny rarah sy ny fanadiadiana mahakasika ny fikasana anondrana volamena antsokosoko izay efa ena-pilatana ireo mpitandro ny filaminana amin'izao. Fanamaly ny tatrana ny rapport final nataony iraka mpanaramaso ny fifidianana ao amin'ny vondrona Europeana androany ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Raha ny nambarany mendrim-pahatokisana ity androm-panjakana ity noho ireo ampikambana rehetra ao aminy izay mpitsara avokoa fa tsy misy ampanao indrindra fa ny tenany. Fanadiadiana entiny mirana Clara. Nandany filazan'ny iraka mpanaramaso ny fifidianana eo anivon'ny vondrona Europeana fa olona akaiky ny fitondrana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Raha ny nambarany, tsy ny filoham-pirenena ankehitriny no nanindry azy ho minisitra nandritra ny governemanta ny firaisam-pirenena tamin'ny fitondrana tetezamita. Tsy avy ny TGV ange ny tena raha minisitra tamin'izany fotoana izany ary tsy olona mpanao politika fa mpitsara tany toliara no natsoy ny filohan'ny vondrona na plateforme les as tamin'izany takireo fa nisy zany les as zany tamin'izany fotoana zany natsoy ny lehibe zany vondrona zany amin'izay voninahitra zany fa ianao atokisaka tonga avy nefa zay mila olo atao ministre tsy ny président tetezamita mihitsy ny antso na avy amin'ny toliara tonga avy tena fa atao ministre fa ny président les as ny antso hoe tonga avy anao aty atao ministre ka disy ny filazana izay ve no filazana hoe satria anao ministre tamin'ny tetezamita zany dia akaiky ny fitondrana akaiky ny président tsy marina. Akoatra ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety, nandefa taratasy misokatra na lettre ouverte ho an'ny lehiben'ny iraka mpanaramaso ny fifidianana eo anivon'ny vondrona Europeana taona 2024 Christian Preda ny filohan'ny HCC. Tao anatin'ny taratasy no nilazana ity farany fa fanao siketa sy fiampangana no ilazana fa tsy maintsy ampandany ny filoha ankehitriny izy. Fanambanina ny mpitsara rehetra eto Madagasikara ny filazana fa tsy azo antoka ny olona nofidin'izy ireo isolo tena azany amin'ny androm-panjakana hoy hatrany ny voalazan'ny taratasy. Angety famakinady tsy famakinady angety fa mba fanitsiana satria ny vatonary rehefa tsy miteny tangeran'ny vorona mba tsy teny teny hafa rehefa tsy miteny tangeran'ny vorona ary ny tsy mety ny atao hoe akoa mihantona ka velesina foana fa dia antidinay satria somary misy fambolena sy fahatokisana ny androm-panjakana ny zava-filazan'izy zareo zany ka mety hiteraka savorovoro amin'izay olona mety hiteraka fahatokisana raha tonga ny fidianana zay zany no anaovanay izao fanambarana izao. Tsy aivina fa fitondram-panjakana malagasy no nangataka fanaraha-maso ny fifidianana teo anivon'ny vondrona Europeana. Antony nahatongavan'ireo iraka manokana mpanaraha-maso ny fifidianana teo anivon'ny vondrona Europeana nandritra ny fifidianana 2024. Ity fahatongavana ity izay tsy vao tamin'ny fifidianana 2024 ihany fa efa nisy ny fanaraha-maso avy amin'ny vondrona Europeana tamin'ireo fifidianana teo aloha. Anisan'ny mpamatsy vola lehibe eto Madagasikara ny vondrona Europeana tsy eo amin'ny lafin'ny fifidianana ihany fa amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Tsy Madagasikara ihany no firenena anaovan'ny vondrona Europeana fanaraha-maso rehefa misy ny fifidianana fa maro ireo firenena miantso azy ireo. Mahakasika ny Christian Preda izay lehibe niraka mpanaraha-maso ny fifidianana tamin'ny taona 2024, professora ny siansa politika sy filoha-hevitry ny sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen izy ary koa efa solombavam-bahoaka Europeana no izao lazain'ny filohan'ny HCC izao fa manao zavatra kitoatoa sy vinavina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy tafarina taorian'ny rivodozan'ny fanesy teto amin'ny firenena ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Simba avokoa ny fiarina ho any ampany betsaky ny mponina. Miantso ny androsoa ny fitondram-panjakana vahaolana maharitra ho any mponina manoloana io ny fikambanana Jeune Kintana Nationale. Arahintsika avy hatrany ny fanadihadiana.
Amin'ny alalan'ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-mioninantoka samihafa sisa no iainan'ny mponina maro ho any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Taorian'ny rivodoza samihafa fa isan'izany Batsiray. Very fiarina ny ankamaroan'ny vahoaka. Tsy misy araka ny fitarainan'ny fikambanana tsy miankina ny vahaolana maharitra na roso ny fanjakana hiatrehana izany. Raha ny makasika ny Grand Sud-Est iray manontolo aloha zany dia tena anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka satria ny aide internationale sisa ny miantoka ny fiainam-bahoaka any amin'ny alalan'ireo projet programme toy ny hoe misy fizaram-bola ataon'ny FID, eo koa zany ny avy amin'ny UNICEF, Croix-Rouge sy ny tarany. Fa raha tsy nisy an'ireo zany ny faritra Grand Sud-Est dia tena sy nisy azo iraisina mihitsiny no sy fisian'ny politika matry avy amin'ny fanjakana mba nanarena na ny fiainam-bahoaka tafaran'iny cyclone indroy mifanesiny. Nanaitra ny fitondram-panjakana manoloana io ity fikambanana ity, tokony hisy raha ny fanazavana ny fepetra ho raisina fa ny mponina miarina taorian'ireny rivodoza ireny. Eto moa ny anairako ny mpitondra fanjakana mba hitondresana politika matotra fa soa avelasika dia ny projet programme international ihany ny antoko ny fiainam-bahoaka amin'ny Grand Sud-Est iray manontolo iny. Ny vahaolana tena faran'izay malaky aloha raha amin'ny faritra ny Grand Sud-Est iray manontolo iny dia tokony ho hisy karazana tosoka amina ansoisika hoe masomboly. Ese ndaniny koa ny tosoka amina vasim-pianarana satria marobe zao mpianatra amin'ny faritra iny sy afaka mianatra satria ny vola aloha idirana amin'ny ekôlim-panjakana dia sy misy amin'ny fianakaviana ankamaroany satria azadionisika fa lasa ndoavam-bola indray moa zany mampiditra mpianatra amin'ny ekôlim-panjakana izaho raha dia niteny ministra ny fampianarana hoe hatram'izay sy nisy fa tamin'ity zany dia nazava fa sy mainsy misy dia marobe zany sy manana zany oto manana izany. Tsy aivina maherina iray tapitrisana isan'ny mponina amin'ny fatriny ny fambolena sy ny fiompiana ny asa fivelomany ankamaroan'izy ireo. Fa vitsy ny orinasa eto Madagasikara mangataka torohevitra mikasika ny lalàna amin'ireo kabinetra misahana amin'ny fiarovana amin'ny cybercriminalité ary amin'ny torolalana mikasika ny hetra. Mbola sarotra ny manao ny tombana mikasika ny orinasa eto Madagasikara raha ny fanazavana. Fanadidina entiny Nela Ranefson. Mbola sarotra ny fivoarana ireo orinasa eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ny kabinetra manoro lalana ireo orinasa amin'ny alalany nisy antotanisy amin'ny fiarovana amin'ny cybercriminalité ary ny torolalana mahakasika ny lalàna sy ny hetra. Efa misy ny ezaka amin'ny fanatsarana ny orinasa saingy mbola maro ny lesoka mila arenina. Toe-javatra ankehitriny mihitsy moa zany somary manahirana sarotra kanefa ny zavatra azo lazaina dia misy ny ataontsika hoe fiovana amin'izao fotoana izao, misy ny resaka transformation malaza be rahatany manao transformation daholo miaingana be daholo ny zavatra rehetra, ny information miaingana be dia tafiditra manao transformation ny olona dia transformation izay isan'ny tena malaza indrindra zao dia transformation digitale izay tena manampy be atsakantsika amin'ny resaka transparence. Zany hoe raha tena mandeha tsara tsakasin-dava zany ny transformation digitale io ka tafita ny orinasa tsirairay avy sy ny gouvernementa dia misy isy fiatsarany be dia be fa mbola tsy tonga any aloha zany zao tsika zao fa mbola bitsaka koa ny ohatrany hoe mila olona rehefa miasa dia amin'ireny matetika mety misy olana fa azo lazaina ihany aloha hoe misy ny fiatsarany amin'ny lafiny sasany fa amin'ny lafiny sasany mbola misy ezaka tsy maintsy atao be dia be. Efa manodidina ny 20 taona no nanatanteraka afanarahana ireo orinasa eto Madagasikara. Ny PWC izay misandrahaka amin'ireo firenena miteny frantsay eto Afrika. Mbola vitsy ireo orinasa mitaty fanampiana amin'ny fitantanana. Eto amintsika mbola tsy dia mipetraka loatra zany hoe mbola tsy misy chiffre ahafantarana hoe manahoana ny plasina orinasa anankiray fa cabinet plasina cabinet anankiray mbola tsy misy chiffre amin'ny teny izany eto amintsika fa raha ohatra zao tsika tsy teny afa-tsy resaka banque fotsiny ohatra dia izay zany ohatra hoe miara-miasa amin'ny banque presque rehetrarehetra eto Madagasikara.
ho fankalazana ny faharoapolo taona ny orinasa misy ny hetsika izay ho tanterahina ireo piasy isy araka izany ny azaikabe izay ho tanterahina ka ny vola azo mandritra ny azaikabe no omena ireo fikambanana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ho fanampiana ireo malagasy any amin'ny faritra. Fa araka nitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tonga eto Madagasikara androany ny Papa Théodore II avy amin'ny fiangonana orthodoxe nandritra ny lamesa lehibe notarihiny tetsy amin'ny katedrala Behoririka noho ny antson'ny mpino sy ny vahoaka rehetra ifanampy amin'izao fahasahiranana mahazo ny firenena izao. Onona saina. Nigadana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato ny atandro teo ny Papa Théodoros II, patriarque d'Alexandrie avy amin'ny fiangonana orthodoxe. Mpino maro no tonga nitsena azy teny antoerana. Niazo avy hatrany ny cathédrale Dormition de la Mère de Dieu etsy Behoririka ny délégation ary ny Papa Théodoros II no nitarika ny fotoana. Afatra nampitainy tamin'izany ny fankatiavan'ny mpino rehetra. Ny afatra napetra moa ho an'ny mpino dia mba isiny ny fifankatiavana, isiny ny fifanomezan-tanana indrindra ny fifanampiana samy kristianina ary indrindra ihany koa dia eo amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena dia napetrany satria araka ny lazainy dia hoe mbola ao anatin'ny tany an-dalam-pandrosoana izy Madagasikara ka mila fifanomezan-tanana amin'ny tsirairay avy ary indrindra ny fiangonana ihany koa dia nanentana ny archevêque izy hanohy ny asa fampandrosoana sy ny asa fanampiana izay efa natao hatramin'izay. Fitsidiana feno tsodrano, fitsidiana feno fiadanana tanteraka ho anay mpino orthodoxe ity fitsidian'ny ray patriarche Théodoros II tamin'ity indray mitoraka ity. Itohiny amin'ny faritra atsimon'nosy ny dian'ny Papa Théodoros II amin'izao fahatongavany eto Madagasikara izao. Dia rapitso no ndehananga ho anay Toliara izy dia manatanteraka ny fitokoanana ny foto-drafitrasa maro any Toliara, misy klinika any, misy école maro any, eo ihany koa misy citerne sy mbean-drano maro hotokoanany any ary aorinan'izay dia iverina eto Antananarivo izy amin'ny 17 volana. Ny 17 volana dia misy ny fitoam-bavaka lehibe izay tanterahana eny Andorra fotsy izay fanandratana ny azo fijaliana ho an'ny orthodoxe ihany koa moa fotoana io, zany hoe fotoan-dehibe amin'ny orthodoxe izay fotoana azo lazaina hoe fifadikanana lehibe ho anay io 17 volana septambra io. 17 volana moa ny alakamisy dia tokana ny Académie Platona zahay izay azo lazaina hoe sekoly manara-penitra aty amin'ny taonjato faraky amin'ny 20 moa école io izay mampiatrano ankizy eo amin'ny 590 eo. Tsy ivona fantelony amin'izao ny Papa Théodoros II no nitsidika ny Madagasikara ampahiry ireo mpino orthodoxe mahery ny 5 alina manerana ny nosy. Fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny mikasika ireo atleta nandray anjara nandritra ny championnat national taranja athlétisme eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamasne. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ho fampandrosoana lovain-jafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar.
C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Isan-taona, maro ny manapaka ny ala. Maro ihany koa ny manao teviala. Nefa, misy ny roa ifiasa RET Plus ahafahana mandray onitra karbona rehefa misoroka ny faharipana sy ny faharavan'ny ala, na ihany koa mampitombo ny velaran'ala. Hoentina mampandroso any Madagasikara. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa azo jifainana magasin Aigle d'Or manerana Madagasikara zao. Reo akanjo Aigle d'Or vaovao be, zato isan-jato gasy stylé. Aigle d'Or manandratra avo ny antsika. Ny signal no isany manalefaka amin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Iarahentana isika hisoroka ny faharipahana sy faharavan'ny ala. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Tafaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena avy hatrany. Noraisina ny tanana ankehitriny ny fampodiana ireo atleta avy any Beza nandray anjara nandritra ny championnat national taranja atletisme teto Antananarivo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Izy ireo izay tsy tafody noho ny tsy fisian'ny sarandalana taorian'ny fiatrehana ny fifaninanana. Fanadadiana Tinisia Abraham Randriamanana. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera nanomboka omaly ny mikasika ireo atleta sy coach miisa 7 avy amin'ny club Kato avy any Beza Ligue Natsimo andrefana namonjy ny championnat national taranja atletisme natao teto Antananarivo renivohitra. Izy ireo izay tsy tafody noho ny tsy fisian'ny sarandalana ary nijanona teny amin'ny kianjana Larobia ary natory tao ambany gradin. Manoloan'izany nitondra fanazavana mikasika ity toedrara ity androany sy ny avy eo anivon'ny fédération-ny atletisme sy ny ministère-ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny fédération malagasy ny atletisme dia misy rafitra toy izao. Misy zany natao hoe club, dia misy ny natao hoe section,
dia misy ny ligue dia misy ny fédération fa rehefa championnat national ohatra zao zany dia tompona nraikitra feno tanteraka ny club miantoka ny frean'ny ankizy ale retour sy ny sakafo eny an-dalana fa rehefa tonga eto amin'ny fédération malagasy ny athlétisme zany izy dia misy ny quota zay raisin'ny fédération ny fampiatranona sy ny sakafony ireo atleta zay miatrika ny championnat. Misy ankizy manao championnat national équipe nationale mipetraka ao anatin'le le sous-gradin tsy hoe sous-gradin ka babangona fa misy trano misy dortoir ny ao anatiny ao dia misy lit superposé efa natokana ho an'izay mihitsy ka tonga dia avoaka ny matora amin'ny sous-gradin ohatrany hoe tena zavatra grave be le matora amin'ny sous-gradin ny sakafo ireo ankizy ireo natory tsara ireo ankizy ireo fa ny vola frais nandehanany nody no tsy nisy aoka zava tsara zay zavatra zay. Maleo tena ary tsy miankina amin'ny ministera ny fikarakarana sy ny fandraisana an-tanana amin'ny fanatanterana ny fifaninanana nasionaly izay sahan'ny fédération raha ny fanamafisana nataon'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ny fandraisana fepetra ho fisorohana ny fisinitranga toy izao ho amin'ny fifaninanana ho avy raha ny fanazavana hatrany. Fepetra ho raisinay manokana moa zany dia misy engagement ampanovina ny club sy ny ray aman-dreny mihitsy zany satria izy ireo ny tompony antoka amin'ny atletany miakatra sy miakatra manao championnat dia tamin'ity moa zany etika fanapo be amin'le fédération vaovao dia nanao ny maximum mihitsy ny rehetra nefa miteraka olana ihany zany le izy dia izay zany efa nisy fepetra koatran'izay koa zany eo amin'ny fédération inona ny tokony fepetra raisitsika manaraka mba tsisy ny anomalie ohatran'izao. Ankoatra izay nanainga androany sy atoandro ny azo any beza ireto atleta ireto taoriany fandraisana an-tanana azy ireo nataon'ny tompon'andraikitra. Fatotosa tao amin'ny cathédrale Notre-Dame de la Salette Antsirabe ny lamesa fanaovam-beloma farany alohan'ny nanitrihana ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana évêque-ny diocèse n'Antsirabe tonga tany an-toerana ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta nanatrika ny sorona masina lehibe ary notron'ireo mpino kristiana katolika fanadihadiana entiny Andrinirina Randriamiarso Kolo TV Antsirabe. Notanterahany androany alakamisy fa 9 volana septambra 2024 ny fanaovam-beloma farany nofo mangatsiaka ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana izay nitantana ny diocèse n'Antsirabe. Natomboka tamin'ny lamesa lehibe izay notariany Monseigneur Odon Razanak'olona izany teto amin'ny cathédrale Notre-Dame de la Salette Antsirabe. Tonga tetỳ atoeran'ireo membre ny gouvernement izay notariany Premier ministre Tsia Christian niaraka tamin'ireo ministra mpiara-miasa aminy izay iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena. Tamin'iray ora sasany tolakandro no nanomboan'ny sorona masina lehibe izay fanaovam-beloma farany any Monseigneur Philippe Ranaivomanana notronon'ireo mpino kristiana katolika marobe, pretra sy religiozy alohan'ny nanitrihana azy. Itondranao any am-paradisany Injily. Hitsenanao tontsoa tsara ny martyry ka hitantananao hatramin'ny Jerosalema tanàna masina. Mandainao tonkilatony ny Injily. Iaraka amin'ny lazara lehilahy fa hitety an-tany ianao eo anivon'ny fialan-tsasatra mandrakizay. Monseigneur Philippe ray aman-dreninay mandriam-piadanana.
araka izany dia 12 taona nisana teto amin'ny diosezina Tsirabe i Monseigneur Philippe Ranaivomanana. Marobe ireo asa vita nandritra ny nahaveka azy teto amin'ny renivohitra Vakinakaratra. Fa ho tanteraina ny 27 ny volana septambra hatramin'ny 2 ny volana oktobra izao eny amin'ny CCI Ivato ny andiany 17 amin'ny Salon de l'Auto 2024. Izy mandritra izany ny hetsika fampiratiana ireo fiara isan-karazany, eo ihany koa ny fisarihana iarana amin'ny Telma Madagasikara, azona fiara vaovao sy loka maro samihafa. Fanadihadiana entiny Abrahama Kandriamanana. Miverina ankehitriny fanatanterahana ny hetsika Salon de l'Auto raha toka tsy nisy izany nandritra ny vanim-potoana ny paritany valanaretina Covid-19 tato anatin'ny roa taona. Isongadina mandritra ny hetsika ny fampiratiana sy ny fampafantarana mikasika ireo fiara isan-tsokajiny. Ampiavaka ny Salon de l'Auto amin'ity taona ity ny fisian'ny lalao fisarihana goavana izay ho karakarain'ny Telma Madagasikara. Ny lalao moa izany dia tsotra dia tsotra ny fandraisana anjara satria lalao SMS izy io. Arivo ariary ny vidin'ny SMS iray fandraisana anjara. Loka goavana valo no zaraina, izany hoe mpandresy valo zany no hibata amboara amin'io jeu SMS io. Ka ny loka telo voalohany dia ny loka voalohany dia fiara vaovao be avy amin'ny Telma, ny loka faharoa dia véhicule à 2 roues ary ny loka fahatelo dia smartphone haut de gamme. Tsy voafetra ny fandraisana anjara ho an'ireo mpilalao amin'ny fisarihana raha ny fanazavana. Ho tanterahana ny 2 ny volana septambra mandritra ny famaranana ny andiany 17 ny Salon de l'Auto kosa ny fisarihana ireo mpandresy. Fa manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny zezika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ampiarina ireo teknisiana amin'ny fikarohana masomboly, ampihenana ny fampiasana zezika sy rano. Masomboly roa ho an'ny fambolem-bary hatreto no hita ny mpikaroka teratany malagasy sy japonais. Onona saina. Isan'ny antony tsy mampitombo ny voka-bary eto Madagasikara ny tsy fampiny zezika ampiasain'ireo tantsaha. Zezika tokony ho anatan'ny-bary 1 hektara tsitsina avita mihoatra noho izay manoloana ny valafosan'ny zezika. Ny vidin'ny zezika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nitombo avy telo eny tatanatin'ny 10 volana farany araka ny nambaran'ny teknisiana vokatry ny ady misy any Ukraine. Raha ny voka-pikaroan'ireo manam-pahaizan'ny fambolena hatrany ambany ny tany fosfosy ny azoty ao anatin'ny tany eto amintsika, isan'ny antony mambany io voka-bary io. Nisy ny fikaroana ny tanterahany mpikaroka malagasy sy japonais ka tanjona tamin'izany ny ampihenana ny zezika ampiasaina amin'ny fambolem-bary. Fivary 32 sy ny fivary 85. Izany hoe voka-pikaroana ny arahantsika tamin'ny Fa vaovao nilatsaka vaozao vaovao mampalahelo nindosy ny fahafatesana teo amin'ny 49 taona ny Androany alina ny mpanjaka vavy Elisabeth nampidana ny sainam-pirenena ny teo anivon'ny lapan'ny Buckingham Palace raha ny fanambarana nivoaka tamin'ny fomba ofisialy. 70 taona ankehitriny no nitondra ny mpanjaka vavy Elisabeth faharoa ny Royaume-Uni nanomboka ny taona 1957. Isan'ireo niazo ny lapan'ny Balmoral androany ny zanany lahy ny Prince Charles izay mpandimby azy eo amin'ny fanjakana. Dia izay maresaka iraisam-pirenena izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni vavao. La farina ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Ny vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.